mikasika ny fanavotana ary mikasika ny famonjena vahoaka. Izay ny tena nagnirahan Jesosy any, hanavitsy ny mahatra rehetra. Za tena mangoraka mihitsy ny foko raha vao mahita regny mahatra reny, mahita regny olo mangataka miarabe reny, tena mangorakoraka ny foko, tena mahatsapa hoe mijaly maro Madagasikara. Ka izaho masolo tenan Jesosy ary iraky Jesosy rasy teo dia mampanantena anareo fa rehefa zaho lany filoham-pirenena tsy misy mahatra intsony eto Madagasikara, tsy misy mangataka intsony eto Madagasikara. Zaho vonina iantoka ny fiainanareo ary zaho rehefa lany filoham-pirenena ho antofako ny fiainan'ny vahoaka. Izaho no miantoky ny varinareo, zaho no miantoky ny laokanareo, ary zaho vonina iantoka fitaovana hoentinareo na resaka tomobily, na resaka fiara, na resaka telefona, na resaka ino. Ary tsoroko aminareo fa gratuit ny fitaovam-pifandraisana rehefa lany filoham-pirenena, gratuit. Zany hoe miantso telefony bojo anao, connexion bojo. Ary zao milaza aminareo fa rehefa zaho lany filoham-pirenena, lazaiko aminareo fa hatsamin'ny essence, gasoil, pétrole, gratuit jiaby zany. Jirama gratuit zany, pétrole gratuit, raha jiaby gratuit, tsano gratuit, bojo aby. Zany zany tena vonina mihitsy hanavitsy vahoaka. Zay ny tena tanjoko amin'izao fotoana zao, hanavitsy vahoaka ary hampamirapiratra ny vahoaka. Zany tsy resaka démon-vazé hoe izy ireo zany vavabe fotsiny zany, resaka vavabe fotsiny tena manangatana eto anatrianao aho. Raha tsy tanteraka raha teneniko zany, lentao aho tampao vozoko ty, tena mahavako fanekena aminareo. Lentao zaho tampao loko ty raha tsy tanteraka zany teniko zany. Fa izaho manokana candidat Jesosy Kristy, migaranty an Jesosy satria Jesosy anie niaraka amiko. Jesosy Kristy no mampanantena an'izany zavatra zany, fanjakam-pisorona. Zany nahatonga zaho miteny aminareo hoe raha hifidy ihany tsika, fidio mari-tatandraza filohan'ny Madagasikara. Aza mifidy mpanao politika reny, fa zany zavatra tsy vitan'zareo zany. Ay moa vitan'zareo an'izany, sady tsisy mpanao politika havitan'izany mihitsy eto. Ndao manareo mpanao politika mba manao fanekena, tsisy mpanao politika hanao fanekena, tsy vitanareo mpanao politika zany. Ary tsisy mpanao politika mihitsy hasaky izy hoe hanao fananana hoe hianiana. Fa vonina zay hanao gratuit jiro, hanao gratuit tsano, hanao gratuit raha jiaby. Mba misy mpanao politika masaka an'izany? Tsy sakiny zany, satria izy hameno paosy, izy hanabe ekibonazy karaha neny. Fa izaho manokana, izaho miaraka amin'ny Jesosy, hagnafaka, hanavitra, fidio marika tatandraza filohan'ny Madagasikara. Fa raha lany ao, amirapiratra anao, ho afaka ianao, hiadana ianao, hiadana ianao. Ary tsoroko aminao fa tena hoe hanao WC lalindalina tsika, ataotsika lalindalina ny WC. Fa voky asanao nio sakafo fotsiny, dodo, kaka, zany sakafo, dodo, kaka. Zany hoe hiadana ianao satria miaraka amin'ny Jesosy amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakam-pisorona. Fidio aho filohan'ny Madagasikara, fa raha lany aho ho hitanao zany zavatra zany. Ka izany mahatonga zany hoe hampiadana anareo vahoaka aho. Hafa ihany zalahy nirak'Andriamanitra, hafa ihany nirak'Andriamanitra. Zany tsy resaka vavabe zany, tsy resaka propagande zany, fa filazana zava-marina izay ho tanterahako eto amin'ity firenena ity. Ary ananganako tanana eto anatrian'i Jehovahandriamanitra, aninanako mienina eto anatrian'Andriamanitra aho fa tanteraka zany, tanteraka zany, tanteraka zany. Misaotra anao nagnaraka atao farany.